entina nehoan'izy ireo ny firaisan-kina sy ny fampiarabana noho ny taom-baovao ihany koa dia heniaran'ny korana ary ny fikambanan'ny fianakaviana amiray dia tsy amin'ny ilay voately ny sabotsy lasa teo sary avetrany. Na dia efa tafiditra amin'ny volana faharoa amin'ny taona sy isika amin'izao fotoana izao dia mbola azo lazaina fa tsy tara ny fotoana amin'ny fifampiarabana samihafa amin'ny nahatrarana ny taona vaovao. Toy izany indrindra no nitanterahan'ny fikambanan'ny fianakaviana amiray ny asabotsy lasa teo teny amin'ilay voately Andavamamba. Fotoana iray izay nahafahan'ny mpianakavy ny fampitona indray eo amin'izao taona vaovao izao no tena tanjona tamin'izany. Tsy natao ifampiarabana ihany anefa ny fotoana fa indrindra nanehoana ny fihavanana sy ny firaisan-kina amin'ireo dimy sy fara aty aoriana. Taranaka miisa 5 no nipoiran'ny fikambanana fianakaviana amiray ary saika miparitaka manerana ny faritra enina eto amin'ny nosy ireo taranaka ireo. Ny fampionana azy ireo indray araka izany no tena tanjon'ny fiarahana, entina indrindra hanamafisana ny fihavanana sy ny fifaneraserana eo amin'ny samy mpianakavy araka izany ny tanjona. Nandritra ny fotoana dia nisy ny fiaraha-misakafo teo amin'ny mpianakavy, nisy ihany koa ny kilalao maro samihafa izay nahafahan'ny mpianakavy mikorana. Ankoatra ny sakafo izay niarahana dia nisy ihany koa ny karazana fampisehoana kely sy dia nataon'ny fianakaviana. Enera tokolazy tokovavy ny fanadihadiana mahafinaritra ny ihany koa ndray isa raha antsika amin'ny takariva ity dia manome fotoana ho anao indray no tenako amin'ny rapitso amin'ny valora riva metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma.